ny abetsaky miaramila frantsay tonga am'izao fotoana zao ary tsy vitan'izany fa tsy nahazo alala miaramila frantsay be de be zay miparitaka maneran'ny Madagasikara amintsika miteny zao. Ça c'est faux à moins que ro nagnano karaha nataon'Andry Rajoelina nagnadosa Andry Rajoelina io rô tsy ara-dalàgna azonareo zay mais izy koa maramila français volagninareo zay za eto à Toamasina à Tamatavy hitako bateau-ndreo c'est pour l'aide humanitaire. Misy miaramila be de be frantsay eto manina mba tsy napetraka zay fanontaniana zay mihoatra ny miaramila ny miaramila ny Rusiana ny abetsaky miaramila frantsay tonga am'izao fotoana zao ary tsy vitan'izany fa tsy nahazo alala miaramila frantsay be de be zay miparitaka maneran'ny Madagasikara amintsika miteny zao. Mazava ho azy fa manana ny fiandrianam-pirenena antsika malagasy raha misy miaramila miditra de tokony manao taratasy mazava tsara izy fa zavatra tiako tenena hoe gaka ny fitondrana am'izao fotoana zao mahita miaramila frantsay be de be maneran'ny Madagasikara. Zay zavatra zany tsy zavatra sarotra ny acceptetsika zany satria fa efa nisy azadino fa ingay Andry Rajoelina miaramila frantsay nakazy teto azavatra tsy azo atao zany ary ny frantsay misy ny nanamena ny amerikana raha naka ny filoham-pirenena Venezuela tany izy fa manina akory zareo nitra teto naka ny ingay Rajoelina teto ka tiako tenena io hoe raha anisan'ny miaramila Rusiana de miaramila frantsay mibetsaka am'izao fotoana zao eto a Madagasikara amintsika miteny amin'ity androany ity fa miaramila Rusiana mazava tsara zay fefa nangatana koa tamin'ny frantsay hoe zahay de tsy mila piaro zay hoe nitenin'ny filoham-pirenena zahay tsy mila piaro na io frantsay io na io Rusiana na io sinoa fa raha anampy anay nareo de omeo fitaovana ny miaramila anay mba hiarovanay tenanay de omeo koa izy karazana stage zay izy. Inona zany tena natao zareo eto misy fitandrasana amin'ny volana zay ohatrany nataon'izy ataon'izy ohatra miaramila russe miaramila frantsay aratsay misy ny fianana nataonao tany France tamin'ny hotely atao de fantaniana tele izy. Bienvenue à Tamatave, Toamasina. Bon, misy raha rectifieko hely olo maro olo tsy mahay za mi-rectifieko hely izy tanareo déjà za mivolagna resaka maramila français eto maramila français zegny izy koa fa andeha hiditra amin'ny tanànan'olo tsy maintsy mangataka autorisation soit izy nagnano raha tsy nanjara karaha nataondreo tamin'ny Andry Rajoelina igny tsy ara-dalàgna fa izy koa maramila français zegny zio eto zigny normalement tsy tokony koragnany politique igny fa tokony maramila mihitsy mandeha raha zegny normalement tsy tokony maramila français igny tsy miditra tsy ara-dalàgna ça c'est faux à moins que ro nagnano karaha nataon'Andry Rajoelina nagnadosa Andry Rajoelina io rô tsy ara-dalàgna azonareo zay mais izy koa maramila français volagninareo zay za eto à Toamasina à Tamatavy hitako bateau-ndreo c'est pour l'aide humanitaire zegny naviandreo eto après amizay za amaly tsika konge politique zany tsy moramora aloha mitondra an'izany politique zany izy zany teny raha atsika fatatsika tsara nataon'ny mpanjanatany frantsay teto sasa mantsy ohatrany hoe tsy fontsika miala amin'le frantsay nefa tsika ty hiaraka amin'ny firenena-kafa indray de rehefa miaraka amin'ny firenena-kafa de ampitahorina tsika tsy maintsy miara-miasa amin'ny firenena vela fa ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny firenena velany ianao tompoko no mitady ny tombontsi anao hoe misy ho an'ny vahoaka ve fa tsy hoe ny 9 isan-jato any endry zareo de ny 2 isan-jato nanao zany zavatra any zany azonao ataony miady azany ary zay ny ilana mpitondra fanjakana matanjaka sy mahery sy be mokondora izay ny filaza azy afa kely mihitsy nasanao le be mokondora tena mila zany mihitsy am'izao contexte amin'ny lafiny resam-pirenena géopolitique mahita satria mijery le fihetsiky ny filo amerikana amin'ny zavatra ataony tena ohatrany setrasetra américain salame allô yene nareo amin'ny radio ento azafady aloha tapidina kely le radio ka fa ohatrany manako zay mihitsy azafady zay ngamba zao
ranga maninona dia ometsika tsy loatra le manampaizana malagasy zao ane mahatonga an'ireo taranakareo manampaizana ny misy niezaka nataon'ny ray aman-dreny na mpianatra ny zanany ary misy ihany koa niezaka nataon'ilay olona ka natonga azy no manampaizana izany hoe navita fianarana ambony teto amin'ny université Madagasikara. Za zany miaro amin'ireo satria ny antony tsy milaza ho ny tena koa manampaizana fa mba nisan'ny olona ny ka fianarana fa izao petrarintsika amin'ny toeran'ireo tanora ireo. Za zao dia mahita maro ny olona navita fianarana tamin'ny politika teto Madagasikara, teto tany Dego, misy teto votovorona. Tena sako miteny anao fa mandray karaha-molotra iny le ny olona ireny satria ilain'ny olona ny fahaizana fa ny teto amintsika ve ireo olona reo mba nijerevana hoe na inona asa ataona na inona asa ataona mba misy ve mpanampiana na mba misy ve hoe tongotalana avy amin'ny fitondrana amin'izao indrindra fa tamin'ny andron'ny Rajoelina atao anatin'ny fitondrana Rajoelina ny tena nahitana an'izany hoe de cerveau tena goavana be eto Madagasikara. Jereo fa trampy zao ny dokotera ataontsika hoe professeur amin'izao fotoana izao mahita asa ny velany le olona ny karaha manao ve eto tsy mampitamin'izy zany amin'izy fa mety tsy mitovy akory amina ataoko hoe inspecteur de police anankiray nefa tsy fotoana ny anaranao fa maninona le manampaizana amin'ntsika tsy matoany ny mpanao politika anankiray manana viny hitondrana firenena dia tsy maintsy manampaizana no ao ambadikana tady dio zay fa tsy ny mpanao politika sy ny anatra n'izany no anana viny fa ny olona manampaizana ka amiko tonga ny fotoana amin'izao fotoana izao ezahantsika anomezana toerana any tanora sy ireo manampaizana teratany malagasy. Ianao ny indraindray za mamapalely zany misaotra betsaka anao nanamarika an'izany fa ianao rehefa ndraindray ianao menace ho an'ny olona tsy nianatra rehefa zay be dia be eo amin'le fitondrana satria ianao tsy maintsy tsy mahatanty ianao zavatra tsy mety dia tsy maintsy hiteny ianao fa dia raisin'zareo menace ianao le président CCC le champion du monde en mathématique amin'ny algèbre dia zavatra taritarisina tany amin'ny fitsarana le izy i Sami namana Sami ny professeur Ravela Andriambolola ary ny tenako nameny ministère-ny presse le certificat de reconnaissance izy zany certificat name an'izany koa moa ministre Max Fontaine nay certificat de reconnaissance zany raha eo amin'ny lanjany hoe distinction honorifique sy de misy za milaza amintsika fa raha mba izay zavatra mba nataon'ny teny zany za tsy hoe tsy maintsy tokafy nataovy an'izao ny distinction honorifique ambany indrindra ne tsy raha nilaza ny etina tefenina mba nitenako ny flou africaine voalohany floan'ny international primatological society flou fa 4 an'izany fikamban'ny raisam-pirenena zany fa zéro fankasitrahana ny distinction honorifique tsy namena mandraky tiany androany tsy nisakanazy zany satria tanindrazako ny zany fa ny situation zao tamintsika enao nafarany teto hoe vacataire nefa niova ve zay efatra etaona vacataire atao foana hatramin'izao tsy hoe tsy nangataka niditra tany ena ny aviny fa dia ina moa namena docteur honoris causa namena zay kosa aloha isorako ny président ny université Antananarivo teo aloha satria tsapany eo mba navita be anao teto amin'ny université nanofana mpianatra niatoka mpianatra etsetretreta dia namena honoris causa fa tsy nataoko problème tamin'ny zavatra nataoko responsable any ao médecine vétérinaire en faune sauvage natao ny asa foana ny tena ao anatin'izay koa nefa satria zavatra misy anisan'ny andeha ataoko hoe nresaka faux diplôme iny satria be dia be ihany koa zany le misantoko manam-pahaizana dia reny koa mety ho hitan'ny olona indraindray hoe jerevanao ny diplômany fa tena ohatrany tsy mifanaraka an'izany dia reny nitsaran'ny olona manam-pahaizana rehetra satria zany article amin'ny publication prédateur zany faux diplôme misy ane zany eto amintsika reo ady ataon'ny fanjakana io zao rehefa mba niteneny izy dia isorako mpitondra ankehitriny aloha fa tena nijery an'izay izy areo mpampiasana an'izay tsika zany Madagasikara manan-karena Madagasikara manam-pahaizana fa aloha kosa sy vanina koa le manam-pahaizana fa diplôme zany manao sy azona diplôme salame allo ento mirava tompo miravanao professeur faly mihitsy rehefa ianao leloko amin'ny radio izany ny olona nianatra mahay ary mafeny zaka teneny sy resany amin'ny olona fa ny manahirana eto nge monsieur le professeur dia zao hoe
resaka toekarena ianao mba manandrana amin'ny resaka toekarena io any anaty Facebook fa tsy mahazo zay fa tsy diny fitakonana le faniotivy misy mandefa zao any be dia be mikasika ny hoe ohatra hoe lalana any ambanivohitra dia azo atao amina asatana maro izy io fa inona misy gasy any no milaza hoe aizany vola aizany angalana vato nefa vato birany Madagasikara io dia vao maty safako manina hitako an'iny hoe any Vietnam dia aiza io karazana iny ty zavatra maniry be eo anosy io hoe azo anamboarana zavatra be dia be io dia mipiblieko hoe ho anareo mpanao asatanana mba jereo ty sady manadio anareo mahazo matiera première fa tonga dia misy manao hoe tsy vitany gasy zany izany lohan'ny akamaroan'ny malagasy monsieur le professeur ohatran'izany dia misy nanaratsy be misy tourisme hoe tsy mainininy fa me professionnel manao an'io dia zao isany namaly professionnel na tourisme hoa dia zao ny hôtelier dia ny restaurateur dia ny guide dia asa hoa misy professeur sy docteur asdera mombana tourisme ve fa sivy manao an'io izy amin'ny situation tsika an'io dia ho hitanareo inona ny voky fa misy paramètre raha malaza raty Madagasikara ny velany any insécurité malaza raty tsika ny afampitena lalana tsy mandeha amin'io izy any transport surtout aérien ny eto amintsika ny surtout ato anatiny ka ahoana moany ampandrosin'ny tourisme amin'izany ny resaka tourisme nareo to mba niezaka le raha matomisika io naka ny hevitry ny mpendraikitra mpandraraha anatin'ny tourisme sy ny asa tanana rehetrarehetra ahafahana manao ny code de tourisme gasy izy izy efa 3 taona lasa tokony avaozany dia teneniko le olona hoe andana le fasoary zany professionnel nareo zany fa ny situation tsika an'io raha ny fantatro folo point io misy site balnéaire isan'ny tsara eto Madagasikara izay mbola mpianatra tany Tamatavy atsasakatiny avy eo Tamatavy mandeha folo point fa amin'izao fotoana izao nge monsieur le professeur ataonao adiny 10 Tamatavy folo point izay lalana 65 kilomètre ahoana moa ny ampandrosin'ny tourisme tsika any amin'izany sahirany tsika nefa raha io tena vitatsika ny tsara ohatra hoe tsy mila mangady tany sy ny namany any miaraka lazainao zay fa ny manahirana hoa dia zao hoe ny manampahaizana toanao manana ny atao hoe éthique de déontologie ary surtout honnêteté intellectuelle dia rehefa matsapy ianao tsy kosa tsy mety dia tsy mety manao fa ny mpanao politika gasy toko mba tsy lazako izy rehetrarehetra dia tsy manana an'io tsy misy honnêteté intellectuelle io tsy misy ya ny resaka moa ianao teo namana ny ministre ny tourisme ankehitriny ary zay menada mbola mietrehetry ny eo anaminy akoatrany natao tamin'ireo ministre sasany satria tanindrazana eo ambonana ny diliana dia ahoana nampandrosotsika ety satria indraindray koa re famezana tsiny fotsiny tsy mamaha olana mihitsy ny eny akory fa kosa fifanakadozakevitra ary zay niona zay fa tamin'ny taty avelany taty dia tongavany am'birao dia miresaka somatsaritsika ity izy de resaka fizezana indraindray mieritreritra foana hoe mila verina ve ny karatrisan-day satria rehefa tena nytereniny frantsay tsika tamin'ny resaka karatrisan-da hoe tsy maintsy misy karatrisan-da dia tsy maintsy manao an'izao ohatrany nandeha any le izy nadio any ny tanàna teo kady fotsiny misy an'izany hoe fotsitavo zany frantsay izy io rehefa hoe andalo eo i fotsitavo tena madio kady fotsy ana tena madio ny tanàna satria matahotra zany hoe mila ampitahorina aveo fa raha samytsika samy malagasy miteny hoe diovy ny tanàna afanga io an'la aza mifampiteniteny fa olon-dehibe tsika tsy mifanaja aloha fa izay zany miteny hoe mila misy lalana petraka eo ary le lalàna fitiavana ary tsisy firenena nyrosy mihitsy raha tsy misy ny discipline olona ny discipline zany tsy androsy zany kanefa tsika enjana be any tsy fanaran-dalàna raha vao atao anaty hoe manara-dalàna kely dia fa misy ny tsy mahita anay madiniky mahita ohatrohatran'izany mahanitra tsy mahalala ny fahorianay ohatrohatran'izany dia milalao an'iny koa moa le mpitondra tadidiko sara tomoramanga hoe raha izany lany eo dia avelako ivatro ty amin'ny arabe any nareo any nefa dia ambaty veo fa nanao ny tsena tsara be mihitsy dia zany hoe ianao ihany zany mampirisika ianao zay olomba fidy mpitondra fanjakana ny atonga an'le olona tsy anara-dalàna ivatro ty ivelany satria rehefa mitena zay anao dia mifidy anao ny olona dia lany ianao dia io le olona eo ambotaiazy io foana zany eo am'le toerana zany zavatra any zany fitaizany zany ary fampiaran-dalàna zany hoe niza mpitondra zany tokony anaiky fa misy lalàna tokony atao eto misy discipline tokony atao fa tsisy firena mandroso zany nefa tsy mpanara-dalàna ny olona ao aminy zay tokony ekeny zay ary mpitondra ny tokony modely fa raha ianao kosa ave miteny amiko manaovany zao nefa ianao hitako ny zavatra ataonao dia ahoana moa ny anakaiky an'io migasy le mijery hoe modely ve le mpitondra dia miaraka amin'iny mova mifesiny ka ty toetsaina iovainy ty resahana foana fa io tsy miova automatique io misy fampiaran-dalàna io andro anday ianao $3 mety higadranao hotely taona
zany an'olo rehefa mpiarina ny lalàna fa reha tonga misy an'izany tsy tantara géographie tonga de eny amin'ny 13 mai ndray tonga de eny amin'ny 13 mai ndray ka tsy voavantsika ntsony le hoe ty lalàna ty tokony atao a fa eto a rehefa tsy manao kolokolo efa lasa kolotsaina rehefa tsy manao kolokolo ianao de ohatrany hoe anao tsy mahalala ny ataon'ny olona de anao tsy mafa manova de lanjary fiainantsika le izy a de indraindray ianao nyteny hoe normal ny laharantsika raha tsy mety mivao mihitsy amin'ny resaka transparence internationale nefa miakina amin'ireny fatokisany mahita rangainao sociale ao anatin'le firenena lobe indray satria izy mamely an'ireny lanceur d'alerte iteny ry Botswana ry Rwanda zay ao anatin'ny ady atrano Rwanda anisan'ny laharana tsara mihitsiny satria tsy misangy reny mametraka ny lalàna reny ka zay samy nosoirandreny mienaka rangava za tsy tsiritra firenen'olo hoe Ibrahim Traoré Mali etsetraetsetra fa vitatsika manova an'ity Madagasikara ty